mendrika aloha zany izay ny azo lazana azy sy ny zava-bitany Aïssa-Dema teo anatin'ny ity tontolon'ny baolina kitra ity satria araka nambara teo mbola dia fanotelony tokoa izy ireo no efa nandrombaka izany tompon-dakany Madagasikara izany. Dingana manaraka zao dia ny fetrehana ny sehatra afrikana indray zany ho an'ny ekipa tompon-daka nisy ihany koa ny vaovao lehibe mahakasika ity fedina ny tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka ity. Ya meloan'izay aloha mikasika ny Aïssa-Dema manokan'izay no ampatsiavinanao hampijery hatrany fa isaky ny alatsinainy dia misy ilay pejy manokana ao anatin'ny gazety malaza mivoaka amin'ny alatsinainy zany iresahana fanatanjahantena amin'ny akabeny akao amin'ny rampitso dia ho fantaritsika bebe koa ny mikasika ity ekipa ny Aïssa-Dema ity izay efa 20 taona nitsanganana amin'izao fotoana izao izay vao avy nandrobaka izany iny fiadina ny tompon-dakany Madagasikara iny fa raha araka nambara teo mikasika izay fiadina tompon-dakany Afrika izay nanambarany avy eo anivon'ny fédération fa dia tokony ametraka antoka na caution izany ireo ekipa Afrika malagasy izay isolo tena ny Madagasikara amin'ireo fifaninanana afrikana ireo. Ny antony araka ny fanazavana nomen'ny fédération dia mba tsy hiverenan'ny tranga toy ny inseho teo aloha izany hoe ilay tsy nahafahana nandeha niatrika izay fifaninanana izay nefa tsy nanefana ihany koa nefa ny avy eo ny sazy tokony ho aloha ho amin'ny confédération africaine. Fanazavana ary mila mifanaraka sy mametraka antoka ny anivon'ny fédération manomboka izao ireo ekipa izay isolo tena ny Madagasikara amin'ny fifanitsanana afrikana izay ny fantatra taorin'ny hitafatafa nataon'ny mpikambana ao amin'ny FMF nandritra ny fitaopamaranana ny Pôle des As io arivo tetsy Mahamasina izany natao ihany ny filohan'ny FMF Amad dia mbola isorohana ny fanalaam-baraka ny kitra malagasy toy ny nataon'ny Japan Action FC tamin'ny tsanandoavan'ny saziny teo anivon'ny CAF. Ankoatr'izay dia nambarany ihany koa fa raha toa ka manao podro ny Aïssa-Dema dia mbola hodinihana ny ekipa andeha isolo tena ny malagasy amin'ny fidinina ny amboaran'ny Afrika fa tsy voatery ny ekipa izay resiny amin'ny famaranana nasionaly. Tsahivina fa ny 20 novambra ho avy izao no atao any mahajanga ny famaranana amin'ny fidinina ny amboaran'ny Madagasikara izay ikatrohan'ny Aïssa-Dema sy ny TCO Boeny. Dia kosa ny mpanazatra sy ny mpilalao ny Aïssa-Dema dia nilaza ny anomana tsara ny fandehanan'izy ireo any Afrika ka mety aka mpilalao anampy azy ireo. Tompamaranana moa dia nisaotra ny orinasa Star tamin'ny alalan'ny THB ny FMF tamin'ny fanohanana hatrany ny kitra malagasy.